tsika namboly azo asa nanahoana izy re zay any volana ye efa roa volana mihitsy be olona sika tamin'iny tsy mbola nahavory loatra n'iny tsika tena sady reny daholo ny ataon'ny mpamboly azy rehetra horakotra ny Madagasikara tadidiko tsara mihitsy sady le orana saika avy so ihany aloha fa vita tsara voly azo voavy be ny orana saika lenany atsika tamin'iny fa hoana marina moa ny atao rehefa avy mamboly azo ohatrany zavatra tiana rehetra ihany io tsiditsidiana vangivangina resadresahana azo atao amin'ny daholo zany dia faty antoka ray lavaka ny anara tsisy nanirina amboleko tany manina nefa raha hoantsika mila fitaovana zany fa nga vitany mandehandeha fotsiny ohatra hoe ny fanafody amin'ona bibikely tsy maintsy homanina ny angady ny metatra sy ny sisa aleo ary manina fitaovana dia amin'ny herinantsika miverinany mety zay izay mamboly sy mahakolokolo no manana ny soa mikady sy mikolokolo no anjarantsika fa zanary eo ambony no mandavorary azy dia angatahintsika amin'ny mba hamokatra sy holovain-javy tonga soa eto amin'ity toerana nambolentsika azo roa volana lasa zay dia anara-maso isika hoe firony niry raha sanatria ka nisy no an'ny biby dia zahantsika no mitondra fanafody famonoana azy ireny dia ihany koa raha sanatria ka misy ny maty dia efa nitondra zanak'azo sika afaka anoloana n'ireny maty ireny dia izara sika samy hanao ny anjarany ary anamarika ao anatin'ny bloc-note rehefa avy eo ny vitantsika tsirairay avy refesina ny zanak'azo nambolena mba hahitana ny fitombony avaina jerena ny tany tondrahana ramaina toy izao koa sy izy raha mando tsy mila tondrahana tsy misy ravina mihitsy ity zanak'azo ity maitso anefa ny tahony izany hoe tsy maty izy fa ny ravina no mety voadonan-javatra na lanin'ny biby evony ny tany manodidina azy dia asiana bozaka mandrakotra no sady tondrahina manan-karena zava-maniry sy akora fandroahana bibikely isika malagasy fanafody biolozika toy ny sakay, voandelaka, dingadingana, tamotamo, mangahazo, taretra, savony-gasy, ranomena sy ny sisa tetehina na totoina ireo dia tampohina rano alona mandritry ny roa ka hatramin'ny 5-10 andro azo ampiasaina avokoa ireo mora hita ary tsy vidiana lafo raha sanatria maty ny zanak'azo dia misy ireo hazo maniry amin'ny tahony azo volena amin'ny vantana hanoloana azy ireo toy ny kinana, boaroy, mangahazo fingotra, ananambo sy ny sisa fomba iray ahafahana manosoka izay zanak'azo maty ihany koa ny fitondrana voa afaka mitsiry avy hatrany toy ny voan-javoka, manga, ny apalibe sy ny maro hafa kendrena kosa nefa mba anatin'ny fotoana fiavian'ny orana no anaovana izany mba ho azo antoka fa hitsiry ny azo novolena dia arahina maso tsirairay izy ireo isam-potony ary rehefa vita ny asa manontolo dia ataony jeritodika ahitana ny tranga ankapobeny hahamora ny fanapahan-kevitra ho raisina ao aoriana mila tsy dihina isam-bolana ve isaky nenim-bolana sa isan'ny taona ny azo novolentsika zato anjarako 12 no maty dia ny sosoana ary 9 no nisy biby nanaikitra dia ny esorina sy nasiana fanafody soran'Andriamanitra fa tsy dia nisy maty roa na telo teo maty telo mihitsy maty dia ray nitandravina tanteraka dia ray feno bozaka be raha ny andray aloha hitako teo betsaka ihany aloha feno bozaka be dia sahirana mihitsy le azo miaina ao anatiny dia nisorohana tsara nataona dio tsara dia misy anankitelo nitsandravina dia nitondrahana tsara zany misaorantsika rehetra raha fa samy nanao no hafa ny androany dia izay no manam-pirofo fa tsy moramora ny mamboly azo ary tsy vitany manatsatoka hazo novolena voakarakara hamiratra no avoko sy anao Madagasikara arahiko maso sy kiloko ny zanak'azo namboleko ho an'ny tranobe iombonana sy
ho lova ny tarana